Falerabatsika rehetra ny afako tratra tialahady faharoa sady amin'ny volana janoary mbola anatiny antsoina hoe alahady ny epifania isika zay mahatonga ny zioka ny lamba latabatra ny lamba rehetra manga ny antsoina hoe alahady ny epifania dia fahatsiarovana ny famakin'ny tompo ny fisehoany tamin'ny olombelona na olombelona azy ka metafiny ny endrika maha olombelona atsika atanteraka ny famonjenatsika fifaliana ny epifania fa dia famirabatsika rehetra afaka malala tratra ty alahady faharoa ty zay alahady raha tokatsika hiarabana manokana ny zokiolona ary hiarabanana reo zanakam-pelezana sy ny fianakaviany zay nomeny tompo zanaka tamin'ny taona lasa indriavana anomina ny foampanahtsika sika diavako ame finarin'Andriamanitra sahazy zany fifaliana ny epifania zany ny salamo fahadimy amby sivifolo salamo fahadimy amby sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy no idiratsika an'Andriamanitra liavympondrantsika ity salamo ity saoratsika an'Andriamanitra ho fihetsekotsika izy ity salamo fahadimy amby sivifolo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity ao arin'izay dia hira ao anatin'ny fandaharana mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny krismasy tsika ty fifampiarabana nio sady tratry ny krismasy ny tratry ny taona vaovao dia hira eo amin'ny fandaharana no ataontsika arak'izany riavana ampitombona ao mandrakariva le ny vahasoavana sy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy tompo iarintsaka ny riavako malala ny voninahitra an'Andriamanitra be famindrampo ao amin'i Jesosy zany avia aoka isika iobo any Jehova aoka isika no fifaliana ho an'ny vatolamy famonjenatsika aoka keonatreny any fiderana isika aoka no fifaliana mazy amin'ny voninahitra izy fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ny Andriamanitra rehetra izy mantanany any fitoeranalala mantany ary azy any tendrombohitrava azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina tian'ny volohany tany. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanamaso tratry ny taona zay ankehitriny dia fanatitava ity alahady faharoa ifampiarabana iny no sokiray aman-dreny eo ivony fiangonana ifampiarabana arateo koa aza amin'ny ray aman-dreny eo fitaim-pasoava ary mbola isorany voninahitra manao ny tomponandro menao toy izao zay tompo satria mitsaranay fa misy ianao ary mampisy fifaliana isan'andronay dia indreto zay fiangonanao tsy tonga amin'ny fahazara tonga na amin'ny fahatsiarovantena fa teo velonao mahafasoavanao teo sambatra mampivitainao ary te hiasa amin'ny fahapikinanao dia raisofa misy voninahitra narao masina izao fiarahana ivavaka izao ary aritsay ny fanahinao tiampona tsirairay afy ho voninahitra ao zay tanterahinay ary nitenena aminay akarebe ny fandrampona
misaotra tompo ao Jesu Kristy mpamonjy. Amen. Petraka isika araka malala. Ao araka malala alohantsika izao sitrapon'Andriamanitra ambara ny soratra masina izao. Ny fitiavana mahato sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy miarina, tsy mireharena, tsy miherimero, tsy manao dia tsy mamindrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otroko, tsy mifaly amin'ny fahamarinana, fa mara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Sambatra ny mahitsy lalana izay maneraka azy eo, sambatra izay tany mateny vavolombelona ka mitady azy ny fony rehetra. Amen. Teo ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tokony hitoerantsika amin'ny fitiavana. Ny fitiavana izay ho anantsika rehefa dia ny fitiavan'Andriamanitra izay manjary asa ka mahatonga antsika manana faharetana, fanetretena, fifaliana ary mihoatra noho izany ara dia ny fitiavana dia manjary asa velona ka mampifandray antsika amin'Andriamanitra sy ny mpiara-belantsika. Manoza sitrapon'Andriamanitra mpiarako andehantsika angina sy aizy tena ary aikiny tsy fahampiarahantsika manoloana ny fitiavana takian'Andriamanitra amintsika. Tompo zava-poana avokoa zavatra rehetra raha tsy eo ny fitiavana araka ny teninao rahateo. Ny fitiavana mahato sady mora-panahy. Ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, tsy manao otroko, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Tompo amin'izao taona vaovao zao dia tianao ho antony ny fisinay, tianao hoe manosika anay miasa ny fitiavana amin'ity taona ity. Ny fitiavana izay manova ny fiainana, manova ny hafa. Tompo amin'raha faorera toa ka mijanona ho amin'ny tenana ihany ny fitiavana. Amin'raha faorera toa ka tsy tanteraka izany na dia eo aza ny fikasana tsara ty anatinay. Amin'raha faorera toa ka tsy mitoetra amin'ny fitiavana izany. Zao taona vaovao zao mangataka famelan-keloka izay arakofo ny fitiavan'Andriamanitra fa izay fifaliana sy fahasambarana ao anay. Mamelana eloka izay rehetra nampalahelo anao no taonay ka tsy tanteraka araka amin'ny tokony ho izy ny sitraponao. Na mety misy zavatra nataony koa aza nampalahelo ny namanay, misy zavatra ny andrasany taminay kanefa tsy vitanay na tokony nataony taminy. Misy zavatra tokony nataony tamin'ny namanay kanefa tsy tanteraka arak'izay ny andrasanao azy koa dia mamelana eloka itompo. Vaovao ny taona dia ataovy mitoetra amin'ilay izany fitiavanao Andriamanitra izany. Noho Jesosy Kristy zanakao. Amen.
lehibe lavitra no amin'ny fitiavantsika ny fitiavan'andriamanitatsika ko andehantsika hitsangana ry avana anday zao fanamaizao fitiavan'andriamanitra tsy azo fandahatra amintsika fitiavan'andriamanitra ka tsy miazona fahatezerana amintsika ka ho arao zay mibebaka marina dia toy izao ny famelan-keloka tontolonao hoy ny filazan'izao toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeno zany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy mba hanafiainana mandrakizay indre manahoana ny fitiavana sy eo nolaintsika dia mentsona antsika hoe zanak'andriamanitra sady izany tokoa isika ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'andriamanitra antsika andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'andriamanitra ary andriamanitra ho aminy fa velany ilkareo ny amin'i jesosy kristy tompo izay fisehoan'ny fitiavan'andriamanitra ihany sambatra ny olona izay voavelany tsy voasarona fahoatany sambatra ny olona izay tsy haintsy ary tsy misy fitaka ny fanahy fitiavan'andriamanitra dia manientsika hijoro vavolombelona ko dia itsika iokona amin'ny fanekena apôstôlika manao ary mino Jesosy Kristy sanatatoan'antsy izay tolotolona tamin'ny masina napetraka manengeritsimo hitsarana nafakototaty nongona tamin'ny azo fijaliana mahafianareno milana tamin'ny fiainatsika hitsaraka tamary tamin'ny andro fahatelo miaraka amin'andriamanitra mipetraka tamin'andriamanitra Kristy afianany hitsara velona sy maty mino fanana masina fianona masina manera zao Amen. Faharoatonana koa dia fifampiarakarana ataontsika voalohany ko dia fahamirahako atsika rehetra liavana tratypiny fotoana ity taksy isa taona dia mifandray tana fa toejavatra maro samihafa zay raha mahafantatra dia tsy afaka manozano sika izany dia fahamirahako atsika rehetra liavana Jesosy ho tahina ny liavako ny fiainantsika eo mpamaky vakina ity taona ity dia tsy liavako vala iombona amin'ny famizam-boninahitra an'Andriamanitra ary araka ny fanaontsika dia misy tahaka zao liavana misy ny fotoana fahatsiarovana soran'Andriamanitra no lokampon'Andriamanitra nandrao atsika tamin'ny taona lasiny dia ao arinan'izay dia misy kosa ireo famakina ny anaran'ireo zaza natombotra teto nandritra ny taona roapolo sy roa arivo izay soratsika n'Andriamanitra fa tsy mahay n'Andriamanitra fa meniny koa ao arinan'izay dia miarabana zokiolona isika fa apolo taona fitopolo taona ary miarabana ireo zanaky fiangonana manatriketina ny solotenoeto liavako malay fa dia isika liavana iombona anombona ny fomampanahitsika manolona izany fotoana mamy fifampiarakarana izany mira fa efatra amin'ny sivifolo sy eninjato liavako malala andininy faharoa efatra amin'ny sivifolo sy eninjato andininy faharoa no voalahatra ao liavako dia ao anatin'izany no hamakina ao
aorian'izay misy loatra masina misy vavaka eo vakina kosa ireo avatsy ianarana avatsika loatsika tamin'ny taona lasa iny ary soran'andriamanitra no nampitravany azy tamin'ny taona lasa mpiavaka efatra amin'ny sivifolo sy eninjato andininy faharoa. Jesosy Kristy tompo izao no fananganana ny maty sy fiainana zay minoana dia velona aza zay minoana dia maty aza dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka minoay dia tsy ho faty mandrakizay ivavasika tompo fahaveloana anaonao Andriamanitra ianao no lesy ny fahafatesana ary na dia maty aza ny nofo dia velona kosa ao aminao Andriamanitra miamina Jesosy indreto izay fiangonanao saotranao no ny anao mpanomponao nampindramonao anay tamin'ny taona mariny ary nandao anay tamin'ny taona lasa saotranao izay amin'izao taona vaovao zao fa tsy manome anenao fa mampindrina indrindrindra koa ka tsy anaovanay fa fantalovana ny fiainan'ity amin'izao tontolo izao indreto izay tompo misaotra tsy manome tsiny anao ny amin'ny fantaranao fa manaiky fa ao aminao tena misy ny fiainana marak'izay dia terizo ny fiainay tompo tsy ho tapan'ny fahoriana andalovana tamin'ny taona lasiky ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Andiana Yasu, Rafunze Mizaka, Andiana Misa, Rassamba Malala, Andiana Noé, Andiana Ali, Joël, Andiana Zama, Yanki, Richard, Rabé, Benouersou, Raboud Mananjaïsou, Lucie Aimé, Raarfidi, Voahiran, Raoul Yarsou, Razuel Nour, Raoul Tsenu, Ernestine, Razan Arson, Nestor, William, Razan Arvelu, Razabelna, Gisèle, Yolande, Rakutwar Nzara, Raivu Hadza, Nourlalau, Rakutbe, Andjiatine, Rakutwar Tsifa, Faraptanjin, Rakutwar Sou, Arle Hugues, Rakutwar Sou, Rasu Avarajano, Andjiamampanji, Monique, Rakut Malala, Eric Mami, Rakut Malala, Florent Norbert, Rakut Malala, Richard Norbert, Rakut Manga, Johnny, Rakut Javel, Wilfred Justin, Rambouaniena 7, Ramianjsou, Jacques Elie, Ranaivu Ravunson, Richard, Randiamaandi, Joseph Soul, Randianarvel, Jean Gérard, Raoelson, Henri Claude, Raoun Velu, Lucie, Raisuana Dasana, Varna Velanturkla, Jamana Flavin, Ratsifandiamanana, Hernirin, Ratsibazaf Esther, Terakaranta Malala Ravelson,
Ravaonindrina Jacqueline, Raveloarmanana Irène, Ravololoniaina Eliane, Ravoniarso Modestine, Ravonsan Rabotso Marie, Razafinandrasana Verointe, Razafindrafatra René Girard, Razafindralambo Samsou Andrianour, Razafindralambo Christian, Razafindratelo Justin, Razanajaona Solofo Dofety, Razana Malala Aimé Georgette ary Razana Mampiona Alphonsine. Itsangantsika ny avako malala anao vavaka mangina fisaoran'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra nandao antsika hivavaka mangina isika. Sotra tompo noho ny nampindramanao ireny mpanomponao ireny fonay mody animinao izy fampahirezy kosa ny fonay tsy hokitraka manao miazakazaka amin'ny fifaliana ao amin'Andriamanitra. Amen. Ipetraka isika. Andriamanitra ny avana tsy hoe maka ihany fa manomeko koa lentsika ianao ny hira fa 770 andiny voalohany dia misy vavaka sy soratra masina ao rendraky kosa dia ovakitsika triavana ianaran'ireo zaza meny ny tompontsika ka natolotritsika na natolotra man'Andriamanitra tamin'ny raha fanolorany zaza ary dia raha eo ny raha aman-dreny dia avako malala dia angatahantsika izy hitsangana satria zava-dehibe nitaranaka ny mena Andriamanitra atsika tamin'ny taona lasa iny. Jesu avelao ny zaza natonay ary aza rarana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nazovy no tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ary ny trotro ny zaza Jesu dia nimetra tanana taminy ka nitsodrano azy. Mivavaka sika. Tompo misotranao zahay fa manamarina ny teninao ianao fa mandray ny zaza ary tia ny zaza mitrotro azy mitsodrano azy koa ankehitriny zay tompo dia nisotranao manokana tamin'ny taona lasiny nisotranao fa nomenao taranaka nomenao zanaka ny fiangonana ary dia manome voninahitra anao zahay ary manohy ny fitrotrona azy ireny mibavaka ho zaza feno fahendrena ary tombo fifaliana fahasoavana eo amin'Andriamanitra. Noho Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Toy izao ary ireo zaza natolotra ireo Ratovo Robiniony Kanto Irisy, Raoul John Ilo Mateo, Randriatseva Soatina Mitendry, Rajoel Ilotso Arvony, Rakotoarso Ansa Naomi, Rabezanar Andriamanjaka Tiai Samser, Rakotovao Niambody Ravantsika, Randriamanantso Hira, Andriamanandratra Aroniony Anjou, Ralbetra Amboara Atanael, Rasamso Mikael Junior, Andriatsalama Iorenantso Karine, Rakoto Kaila Iris Davidson,
ary Robson Anae Kalina Mikanto. dia manafitra ny fiarabanareo ray aman-dreny dia avako malala ary mirasoan'ireo zaza ireo no ambany fahasoavany tompo iaraba kosa firavako anareo ray aman-dreny valopolo taona no mihoatra valopolo taona no mihoatra angatahana itsanga ireo riavako zava-dehibe ny valopolo taona ary lavitra dia lavitra ny tondrano ny tompo mahatratra ny valopolo taona zany mirahabanareo zay no zao taona vaovao zao maniry fahasalamana ao anareo ny fanaotsika dia mitsangana dia manatana anareo nefa no ny toejavatra eny atsika dia tsy afaka mifandratana antsika nyity taona ity fa notsika fa mitaona ho avy amin'ny fiandohan'ny taona dia afaka mifandratana antsika fa amin'ity dia etsika zany mifampitsikitsiky dia faly avako mialava miarahabanareo ary manomina fitanany tompo aminareo mivavaka ho anareo kosa izay fiangonana ka melo zany a dia mihira fa raiky amby telopolo sy fitonjato dia mifahatelo no raiky amby telopolo sy fitonjato no atao ry avako malala ao am'izay dia misy soratra masina vakina dia mivavaka ho anareo izay fiangonana raiky amby telopolo sy fitonjato andiny mifahatelo. Ny afatry ny mpaminany Isaia ry avako anareo na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova mandra-pahafotsy volonareo dia izao no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao no mitrotro eny izao mitondra sy anafaka mivavaka isika tompo ndreto ireo zokiray aman-dreny eto anivon'ny fiangonana valopolo taona loatra nanafatra anay ny soratra ao masina fitopolo taona no andro iainana natany mateza dia vato meno mioso zany reto mpanomponao reto faly izay fiangonana manana azy ireo tompo ary tsapanay fa eo ambany fahasoavanao ny fiainan'izy ireo isanandro teo ny rofinaretina ny lalovana tamin'ny taona lasiny teo ny zavatsarotra maro isan-karazany sedraina nefindre reto ray aman-dreninay reto zokiray aman-dreny eto anatin'ny fiangonana reto velona trapamonjely misaotra tompo ary dia mangataka fitaim-pasoavanao amin'ireo isanandro hatrany zahay ho tahinao izy ireo amakivatro ty taona ity omeno fahasalamana hery tanjaka ary fanatitra amiankonany amin'ny zanaka manjafy ny amin'ny fianakaviana manontolo ary ho tsapany amin'ny fotoana rehetra izay iainany fa eo akaikiny anao Andriamanitra misaotra ry tompo tianay amen dia miraso tompoko ho tahin'Andriamanitra indrindra samanao tolokely aminareo raso ary dia izao misy solongody akoho atolotra ny fiangonana riavako arak'izany ao anatin'izao fianjara manifo izao manaova ihany zay rehefa mandray iny a zokiray aman-dreny mila mitanjona fa taona miotra tsy dia mila mitanjona tsara
ray aman-dreny malala isany hotahin'andriamanitra mamakivaky ireo zokiolona fitopolo taona mihoatra kotsariafina dia hoarabaitsika arak'izany angatahantsika hitsangana izy ireo fitopolo taona mihoatra dia fahanaraham-balota misy tena mbola tanora mihitsy fahanaraham-balalo zokiray aman-dreny fitopolo taona mihoatra raha soanareo zao mpamaky vakina ity taona ity zava-dehibe ny fahasalamana dia irina io men'ny tomponareo zany fahasalamana zany zava-dehibe ny finoana sy ny faharetana fanomponan'andriamanitra na io aza ny taona dia miraha zany irin'ny fonareo men'andriamanitra nareo arak'izay mahasambatra nareo ny ira fahatelo andininy voalohany ndia ataontsika ira fisaorana ao arin'izay dia amaky soratra masiny zahay fampahirezana nareo ary vavaka ho anareo hotahin'andriamanitra nareo mamakivaky ity taona ity avaka Isaia-paminany toko faraky amby efapolo no entinay mampahiry anareo lehibe zany tenin'andriamanitra izany hoy ny afaka Isaia-paminany mandiny fahafolo aza matahotra ianao fa mombanao ary aza merikerika foana fa izao n'andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantananao amin'ny tanana akavanany fahamarinako ary ny zanako sy ny asan'ny tanako ny tompo aoka hoadidy ivavaksika andriamanitra ray zanaka fanamasoa fantatra efa hito ianao dia nreto izay fiangonana mivavaka ho an'reto zoky ray aman-dreny zokiolona fitopolo taona mihoatra eto anivony fitandremana misy anay izao fantatra itompo fa tianao izy ireo dia mivavaka ho azy ireo zahay ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy ireo hotahinao ny fiainany sy ny isan'andro hotahinao ny ankohonany hotahinao zay rehetra mbola tanterahy amin'ny tanana famindrampo ianao dia aoka tompo zany famindramponao feny fitiavana izany no hitantananao isan'andro n'izy ireo mpamaky vakina ny tao aoka ho tsapany fa manan'andriamanitra azo antoka izy manan'andriamanitra miaro lalana azy manan'andriamanitra mamboatra ny dia sy ny fiaina ny asambatra azy eo mpamaky vakina ny tao dia mitahi azy ny tompo miady varotra aminao izay fiangonany kehitriny mitahinao ireo zokina ireo aza mahafoina mahasaraka azy ireo ianao eo mpamaky vakina ny taona vaovao andriamanitra tsy manome tsy fohifohy ianao fa rehefa manome dia feno rehefa manome dia sahazo ary rehefa manome dia fifaliana dia inonay tompo fomenao azy ireo zay rehetra ilainao mpamaky vakina ny tao mametraka azy ireo feno mampelantanao izay Jesosy amen tena rahaba tompo hotahin'andriamanitra indrindra malahetra raha mandray tanana fa mitanana fahasalamana efa voan'le aretana matsopasitera fa mivavaka ho anareo mba tsy lalovana izany fa mafy dia mafy dia mahereza hotahin'andriamanitra ireo mpamaky indry tompoko misy famatahana hitamaso solobody akoho avy amin'ny fiangonana asa izy na mahazo solobody akoho zava-maneno mandritra ny fizarana izany mariky ny fifaliana
Ilay fiavaka malala tena tsy mifindra teo isaky ny fiara-bana. Ilay fiandohan'ny taona misy tsy dia mifindra toerana. Tamin'ny taona ohatra hoe tonton-lita zao teo mipetraka tamin'ny taona raha kotokoa raha tsy diso ao teo ilalako teo izany hoe tena misy olo zany maromaro tena hoe foana mipetraka mahavariana. Dia raha soanareo ten'Andriamanitra mamaky vaky ny taona. Ny zokiolona indrindra ny avako malala 7 taona. Aiza izay? Azany toalety? taona. Eo izy mipetraka. Tsy miva teo anao koa izay bebe tanty ny fiantsoana azy. Fa mariky ny fiarabana rehetra mifandraisan-tanana anareo zoky ray aman-dreny dia hitehika mafy izay fa mba nimba horatany iny izy mbola telo sisa zany zany dia zato fa raha misaka amina mbola matadity be dia mirahary fahelana velona ao antsika rehetra ry avana efa nisy zato mahery antsika ny tobotately fa nisy zato mahery antsika nisy fa le vehivavy hany ny tena afaka mipetraka fa raha ho ary avako malala ho vakina aloha le anarana. Teo ry havana dia alefa mialony Andriamanitra sy Ramatoisana fa ampanajana no amankina ny anaranareo. Atomboka amin'ny vehivavy 20 taona. Andriamadra Voniarsoa Yvonne, Andriamahazo Gisèle, Andriananja San Hollande Saorvlol, Narvelo Lydia, Rabakoarvelo Bien-Aimée Emilienne, Rabartsonna Henriette, Rabenoro Terakaratsimiebo Christine, Rafanoarana Marie-Louise, Ramefy Suzanne, Raarmanana raha eo nareo tompo dia mba mitsangana rehefa voatonina ny anarana. Raarmanana Elmine, Raartso Marthe, Rajaonarvony Samueline, Raketamanga Rondro, Rakotomiamina Rafaravolola Yvonne, Rakotovao Raantanandrasana Ruth, Ralbetra Olga, Ralbetra Rasoanarvalo Malala Albertine, Ramamonso Suzy, Ramanamaefa Noeline, Ramanana Rahary Rakotarvony Charlotte, Ramanatenaso Marthe, Rambelson Marthe Suzanne, Rambelson Ramalalanirinina Suzanne, Ramiadamanana Renette, Ranevso Aimé Noeline, Raniloarso Gisèle, Ranoloarso Claire, Raobelina Ranalzaka Bodo, Raoseravolona Victorine, Rasamanana Monique, Raseliarso Selmine, Rasoamaro Jeanne, Rasoamanatena Éléonore, Rasoarmalala Claire Edwige Martine, Rasoarnoro Marthe, Rasoarso Alice, Rasoazanajato Joséphine, Ratodiarvony Rakotoarvelo Raymond Aimé, Ravaoarvelo Jeanne, Razafindrambo Ralbera Martine, Razafindraso Jeannette, Razafindravao, Razanajatovo Louisette, Lalaso Razanatsalama, Razanamandiby Louise, Razoel Noro Berthe, Razoel So Célestine, ary Robson Ravaoarmalala Oldine. Sao dia misy adinto ny vehivavy zany ny lehilahy indray izao nivakitsika 20 ihany no lehilahy. Andriambahiny Calixte Raymond, Andriamiaingo Noelson, Andrianaly Arthur Denis, Andrianatoandro Emmanuel, Docteur Azafa Manatso, Ipanalina Lucien Amédée, Rajaonarvony Jules, Rajohnson Arsène, Rakutu Charles,
Rakoto Rabeso Solomon, Rakotiniaina Théodore, Rakoto Vao Andrianjaka Mpitandrina, Ramarson Adolphe Émile, Rambelson Ernest, Rampanjato Ranjason, Randrianjafiny Manana Jean-Paul, Ranjivason Jean Théodore, Raobelina Rivo Andriambelomanana, Rasolofson Charles, Ravelomanana Jean-Claude, ary Ravelomanantsoa Ratsimiary Raymond. Sao dia misy adiny tompoko ny lehilahy 20 taona. Tohizantsika amin'ny 70 taona. Ireto indray ary ireo ray aman-dreny vehivavy feno 70 taona no miakatra. Rehefa voatonona ny anarana raha ao izy dia mitsangana mitsorana ihany tompoko dia mipetraka mitrano indray. Vehivavy ary 70 taona no miakatra. Andriamy Faranjambola José, Andriamy Aingo Talala Miamina Ambintsoa, Andriamy Asora Andriany Arvelo Lala, Andriany Arvony Rely Armanana Adèle, Andriany Asolo Nénette, Andriany Davitrimo Ani, Andriany Zaka Alice, Liliana Ratsimia Andriany Asolo, Mbola Soar Benza Théodora, Madame Veuve Michel Robinson, Rabé Narsou Bakouli, Rabé Rouz Razafy Mahefa Clarisse, Rabeso Razanadrasou Jacqueline, Rafeivola Marcel, Rainglour Malala Lewis, Ramefra Larson Berthe, Rampanandrasana Ruth Ravelson, Rarsandi Noeline, Rarzona Raymond, Raelsou Uli Arvelo, Rahulzona Lucette, Rahulzona Marthe, Raoulsou Rachel, Radzobelina Alice, Radzonar Ratsimsetra Julie, Radzonarson Yvonne, Radzonar Velu Abeline, Radjesson Charline, Radjesson Lydia, Rakoto Razoarsou Marise Elisa, Rakoto Yolande, Rakoto Arsou Baby Saounj, Rakoto Arvelu Yvette Radzonar Ratsimsetra, Rakoto Be Saounj, Rakoto Mavra Valtera Anna Michel, Rachel Azafady, Rakoto Marthe, Rakoto Vao Anne-Marie, Ralalarsou Gabriel, Ralamfringa Rasoanar Vao Malala Odette Charline, Ralterasson Janine, Rambelson Ratsimbazafi Bakouli, Rambosol Ratulzanari Rasalam, Ramin Malala Baby Zoé, Ramin Soura Somantuna Nourmalal, Ramiza Léontine, Ranefson Noblette Zahir Nour, Ranefson Razanavoni Lydia, Randriamanussou Robin, Randriamar Manafatra Léondrette, Randrianarsou Farah Ratsimia, Randrianarson Louise Aimé, Raubelna Wulsou, Raubelna Lalasoura Armanan, Rawel Fils Victorine, Rawel Arson Rasouazanan Priska Colombe, Rawel Manana Noéline, Rawel Son Monique, Rawel Son Rajonson Claire, Rassé Malala Charlotte Augustine, Rassé Rassou Chantal, Rassou Ahan Chinienne Lala Fleurette, Rassou Malala Claire, Rassou Malala Janine, Rassou Manambel Lalaniena Suzanne, Rassou Arnivo Suzanne, Rassou Arvuni Mariette, Rassou Azanamanana Adeline, Ratiarson Théodora, Ratia Vala Randjemampiuna Lala, Ratim Vunjo Eliarniv, Ravalter Randjemampiuna Alice, Ravoarsou Félicité, Ravomiaranzai Moussou, Ravomiaranzai Olga, Ravelmanana Christiane, Raversou Nanahari Monique, Razafmanazura Lamfringa Eliette, Razafndrayeti Perle, Razafndralamdramancha Yolande, Razafndravo Oriette Monique, Razafndzatovo Julienne, Razaftsalama Annie Ginette, Razana Malala Perle Olga, Razana Nali Dorothée. Ireo no vehivavy iray aman-dreny vehivavy 70 taona no miakatra tompoko. Misy ve ny sotonina? Eny ary ireo soa amin'ny iray aman-dreny lehilahy 70 taona no miakatra indray ary sika. Andriamerso Rajoely Arvony Jean Robert, Andriamarso Ratsimbazafi Armand, Andriamia Faranjambola,
Andriamiajasoa Soarymanana Olivier, Andriamiasora Olontsehino Alphonse, Andriamiasora Olontsehino Arsène, Andrianarsaina Ravaltera Jean, Andrianarivony Tobojaune, Andrianjakotrimo Rawel, Andrianjaka Mady, Docteur Lamfringa Arsène, Raberojo Razafimaefa Richard, Raoljaona Rajoel, Raoljaona Rawel Jean Richard Andrianarsoa, Rajaobelina Jean-Marc, Rajanson Alain Février, Rajason Christian, Rajoelson Louis Martin, Rajoelson David, Rajoelson Jules, Rakoto David Andriamialso, Rakoto Ali Rabedoktany, Rakoto Julie Rafarala, Rakoto Assou Rémy, Rakoto Alvon Julien Martin, Rakoto Malala Augustin, Rakoto Miriam Ravelzona Daniel, Rassan Olivier, Ramanana Rahari Charles, Raminsu Andrianarzone, Rambosulu Lucien, Raminsu Willy Gaston, Raminsu Jacques-Aimé Victor, Raminsu Victor Andriamiak, Ranefsu Ratsimba Roland, Randiamamunzi Maurice, Randiamampiuna Suluf, Randiamananzara Jean-Baptiste, Randiamarmanafatra Stanislas, Randiamasi Alain José, Randiamura Max Aptandre, Randianarsu Honoré, Raweliarson Abel, Raoulson Andrianoer, Ratsimamanga Gilbert, Ratsimazafi Roland, Ravaltera Rabenarsu Jean, Ravelzona Andriana Valmanga, Ravelzona Jean Arvundi, Ravelson David, Ravelson Solomon, Razaf Maleo, Razafandralambu Eri, Razafandratsima, ary Razafinoniki. Enina amby dimampolo isan'ny zoky aman-dreny lehilahy enina fitopolo taona miakatra. Misy ve tompoko tsy voatonony. Iny azy dia mirariny zoky aman-dreny rehetra eto ambony tantely lava velona araky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny habeben'ny pasoarany. Ny fiaravantsika ny zanakam-pelezana ry havako, natahantsika ny zanakam-pelezana zay tongeto ry havako. Zanakam-pelezana zany hoe zanakam-botately ianao fa any fiangonana hafa ianao no mivavaka fa tsy eto am-botately kosa. Andavanandro reo zany dia any fa rehefa misy fotoana mba intsony ny fiangonana anao dia tonga ianao. Dia ny solotena ihany moa zany, eo ny vetin'ny taranaka fa fifampiarabana dia niarabanareo zanakam-pelezana zay. Amin'ny solotena zanakam-pelezana votately rehetra ny eto ny ampitan-dranomasina ny any amorontsiraka izay soloana reo tena dia miarahaba amin'ireo zay no taona vaovao ary dia milasoa ho an'ny zanakam-pelezana rehetra ny fiangonana Ambotately. Tain'Andriamanitra amin'izay atao ho ambinin'Andriamanitra amin'ny fikelezana aina ho asoavin'Andriamanitra amin'ny fanontona azy. Dia ny hira fa 430 sy 700 andiny fahatelo no ataontsika fiangonana ry havana dia vavaka ho azy ireo isika 430 sy 700 ny andininy fahatelo. Isaia-paminany mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao
ary ny voninahitry Jehova ifamposaka aminao. Atopazy manodidina ny masonao ka jereo, izy rehetra dia mivory ka makaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra ary ny zanakao vavy dia sakele. Fitiavana mandrakizay no mitiavaka anao ny tompo, ka izany no napaharetako famindrampo ho anao. Ivavakasika. Tompo, ndreto ny sotenan'ny zanakapelezan'ny fiangonana ambotantely, miparika ny toerana maro samihafa any ampitan-dranomasina, tambatra ao anatin'ny zanaparitra kaliny ny eto tamin'ny razana ny amin'ny toerana maro samihafa, dia marino aminy izany tenino izany hoe fitiavana mandrakizay ny mitiavana ho azy, ka mampaharitra ny famindramponao amin'ireny zanakay rehetra ireny ianao, naiza misy azy. Lavitra nay fiangonana, mety ho lavitra nay ray aman-dreny, mety ho lavitra nay fianakaviana, eny mety ho akaiky anay koa aza fa noho ny adidy manandraikitra dia any amin'ny fiangonana hafa no mananateraka ny fanompona sy ny fanomezam-boninahitra anao, dia mivavaka ho azy ireny izay. Amarino amin'ny teninao fa miposaka amin'izy ireny mandrakariva ny fahazavahany tavanao, me fifaliam-piainana, me fetanam-po, arovo terizo itoetra aminao, mamakivaky ity taona ity. Aoka ho tsapan'izay rehetra mifaneraseraminy sy mitazana azy, fa manana anao izy, ampandreseo, ary izay rinony fony izy ireo aminao tompo, ka fantatrao fa feno sy mahasambatra azy omeo azy araka lehibe ny famindramponao, dia mametraka ny zanakapelezana rehetra izay tompo, eo ambany fahasoavanao Jesosy. Amen. Dia mirazo tompoko, hotain'Andriamanitra indrindra ianareo, afaka mipetraka ianareo. Fifalinao antsika liavako ny mandray ny ray aman-dreny izay manolotra ny zanaka. Zaza atolotra an'io lankely, andria maefa ny aiko Aron, zanak'Andriamantoa Rakotoariso maefa sy Ramatoa Raminso ny miangary, monina ao amin'ny zanaparitra Hebrona ireo avantsika ireo. Ny hira 370 andininy voalohany no ataontsika riavana, dia androso ety anoloana ny ray aman-dreny ary otrotron'ny lekona bebe any zany otrotro azy ny zaza rianako ny olona raha tena. Ny soratra masina fa ianao nampivoakay avy tao an-kibona kinina taminao hatrany am-boka ary hatrany an-kibodrenitro dia Andriamanitra ianao, ary efa tapitra ny andro filiona araky lalàna Mosesy dia nitondra azy niangana tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo, ko atolotra ho an'i Jehova koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Ivavaka isika. Tompo, sotranao zahay fa nomenao zanaka ireto mpanomponao reto, ndrea maefa ndraiky fahasoavana avy aminao zany, dia tahiry tompo izao zaza izao, ianao Andriamanitra ny tahiry azy, azay indrindra no antony nitondrana azy avy hatraminao ny zanaka ny kristiana dia kristiana, dia nitahiry ray aman-dreny ahatondra ty zaza ty ho anao amin'ny sakaramentany batisa ny izy fotoana manao dia mitahiny fanabeazana rehetra tao aminao Jesosy, ary anjaka eo mitokatrano misy azy ny fahasoavanao. Andrano zao ty fanjary nanotrahany ty zaza teo amin'ny fahasoavanao. Amen. Sy namitaisy bebe. Ny raha banareo mivady amin'ny fofeny fifaliana zay fa nomeny tompo zanaka, ary dia raha soa amin'ny fanompokolona azy, raha soa ny bebe tain'Andriamanitra ny amin'ny fanabeazana ny zanaka.
sombonainy izy ireny raiso nitsodrantony manaran' Jesosy ho anareo fahasoavan' Jesosy Kristy tompo a ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina anio amin'izao zaza izao so aminareo mivady mandehana fiadana amen dia maro lotaiza lotain'Andriamanitra afaka mipetraka mandehana fiadana zanatao Batisa raha miandro entanina tiavina zanak'Andriamantora miandro Vincent Andriniaina sy Ramatoa Andrianomanana Marie Fabiola monina any Mayotte izy ireo zaza faharoa zanak'izy ireo ihany raha miandro Océana Nandianina ary mipiantoka ny voalohany raha miandro Stéphanie sy raha miandro Georges ary miantoka ny faharoa kosa Rabarvelo Marie Fabienne Lalaso ny raha fa valo amby sy roanjato dia ny voalohany ihany ataontsika dia androso ty androna ray aman-dreny sy mpiantoka mitondra ny sasa Io amenarany resy sanakary ny fanamasina sary mampianakasy hitarina zay rehetra nampidiko anareo ary izy zaho momba nolo mandrakariva ambarabatolana ny fahataperana izao tontolo izao fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amponany Kristy Jesosy fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafela Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsedevy na lana vavy fa ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ho zany araray mandeha ny tena sy mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo na teny Andriamanitra moa manoka rehetra zaza rehetra Andriamanitra tsika vaina atao mangataka anareo azy tompoka anonona ny fanekena andrasan'ny fiangonana ambay aman-dreny sady mpiantoka ny zaza tahaka Andriamanitra sy ny fiangonana dia manotra ny zanakely ho an'Andriamanitra raitsika izahay ekelay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho aromba amin'Andriamanitra matotra mba hahatonga anay fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekelay ny anatanteraka fiangonana amin'ny zanakay fitezana rehetra araka ny filazavana tokony ho aminy mba hitomboany am-pahalalana izay fahasoava lehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy amekeny amin'ny Jesosy mba azony hery andavan'ny fampatana rehetra monina ny vataka ho azy sy ampianatra azy mivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sy sekolaray izahay ekenay ny ampianatra azy miantony izao fanaovam-batisa izao ary zananay ny taonazy mpandraimonina fampitony ny ren'Andriamanitra ny ankinanay ary fampiarahanay izany amen. Tsara rehefa mampianareo zavatsany Andriamanitra izy toa ny dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao no matoy izao anay ary tsy hay hitanaino masina tompo ho amin'ny fiangonanao eo mpanampanterahina zao Batisa izao raha magnembelona zavaboary manasa lotono famantarana fafidirana mafantsakana zao ary voaray mandrak'izay mifanekenao ny evito zaza rehetra ampikafioan'i Jesosy Kristy tompona izy ampiraisety amin'ny asa ny fanahinao masina mety izy mitarika azy isanandro ny fanahinao masina hiasa ny fanahinao masina namasina ny fanahinao masina hitahiry zao asa ataon'ny fiangonana izao ny amin'ny Jesosy Kristy mpamantanay raha miandro soa tanina tiavina raha miandro soa entanina tiavina manao batisanao ao ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izao ny anaran'i Jesosy
raha miandro sy aminanandiana manabatisanaao ao ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen entokatesaho ny anarany Jesosy mivavaka izy tomboa tanteraka mifaniriny reto ray aman-dreny famatahana hita maso zao famatahana hita maso ny fandraisana ny famelan-keloka ny tombotra izay mahatao miazy izay ao anaty zao fahazazana izy indrindra no antsapahana harybe fahasoavana zava-panahy tombokoa isy koa miasa mahery ny tombokelonao amin'ny alarany fanaino masina ho tsapa ny isanandro isanandro fa anao izy mitsapany am'izay rehetra tilanao azy fa samakao azy tehirizo mitokatany be azy fa fony eto Nazareta ny zanakao nalalanao dia natoerinao to mitokatany samy ka aokare mitokatany misy reto zazare ho fehifehary de tahiry fiangonanao naizaraiza misy reto zazare am'izay anabeazana somaratoky amin'ny famokonana azy tahiry ilay mandre tahiry fiarahamonina misy azy amin'ny famokolona amin'ny banazy eo ametaka azy ny teo fampasoavana anaka manombotra anareo amin'ny fitampasoavana tompo zay fiangonana tayanao any tomboka iaranao ampamirapetra mitavany aminao any tomboka mihitra foninao hananatra mitavany aminao any tomboka ometrinao ny fiaka amen raha soana raha aman-dreny amin'ny fanabiazana azy reto ny fananahita ny fanabiazana zaza oetra izao mifanekenareo mitaiza azy amin'ny soratra masina mifanekenareo modelo alaitahaka ao atokantrano ary mifanekenareo ezaka amin'ny fampianarana azy na any anivony sekoly na any anivony tena maro samihafa ny tena raiso misotra fahasoavany Jesosy ny fitiavana re manaka ray ny firaisana fanay masina mandehana fita petraka izy
samasiro izay to homendrika ny antsonao ary ny asa entina eto anatrehanao to dia engany tafinao ny herinao izay nampanatanterana izay dia mikely vita to engany mba hitasitraka eo anatrehanao amin'ny alalanao Jesosy. Amen. No mitontoana rarana dia mbola mahazo taratasy fiarabana isika amin'ireo zanaky ny fiangonana any ampitan-dranomasina. Koa indro entina amintsika izany fiarabana izany ho fanokafana sy fanomboana ny raharahany fiangonana. Avy amin'ny zanaparitra Galilia, ho an'ny mpitandrina rakotona Valolamaoly sy ny ankohonany sy ny fiangonana Ambotantely. Ry malala, mangataka mba ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay anambinana ny fanahina ambiany. Jaona 7:1-9. Izany ny fandrinay sy arabana izanaparitra Galilia, ny mpitandrina amin'ny vady sy ny ankohonany ary ny fiangonana Ambotantely manontolo amin'ny lahatsarantsika ny krismasy 2024 sy ny taom-baovao 2024. Engany ny tokantrano tsirairay sy ny sambatan'olona ho tobaky ny fitahin'ny tompo sy ho ampoky ny fahasoavany. No zava-misy ankehitriny dia nahemotra amin'ny fotoana mahamety azy ny fionam-be fanaona zanaparitra Galilia. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny birao ny zanaparitra Galilia Andry Razakarivoy. Ho an'ny mpitandrina amin'ny vady sy ny fiangonana Ambotantely, ry havana, misaotra ny tompo be fitiavana isika rehetra fa mbola motahiny ka tratry ny taona vaovao 2024 isika mianakavy. Izy anie hanome tanjaka sy fahasalamana ny tsirairay avy mandritra ity taona jiarintsika ity. Mirary soa sy fanambinana ho antsika rehetra ary dia mangataka ny fitehin'Andriamanitra ny tanindrazana sy ny vahoaka amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'izao. Dia ho tratry ny taona mitsingerina indray isika rehetra dia mametraka ny veloma mahafinaritra aminareo ry havana hoy ny zanaka manjafy ny tomboko lahy Rambelosoa sy tomboko vavy Emilie Randaitra Arvaina. Ampatsevina kosa isika ry havana fa ny fanompom-pivavahana ho tanterahana ny herinan'io alahady 20 Janoary amin'ny Collégium Matsonjobe dia izy fidirana indroany taona. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 7 sasany maraina ary ny fidirana faharoa kosa dia amin'ny 20 maraina. Dia samy manao ny fandaharam-potoana isika ry havana araka ny mapety amin'izay fidirana roany taona izany. Io fotoana lehibe io dia natao fitondrana ambavaka ny taom-piasana 2024 sy ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany ary ny asa fanompony. Ny fiombanan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara kosa, ny FFKM, izay iombonan'ny Eglezia Episkopaly, ny fiangonana Loterana Malagasy sy ny Eglizy Katolika Romanina ary ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, faritra ambony dia manasa antsika amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka mba hifampahery sy iombom-bavaka ary hifanotrona mandritra ny fotoam-bavaka izay ho tanterahana amin'ny 9 Janoary ka hatramin'ny 12 Janoary araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe mba ho iray ihany isika rehetra araka ny jaona 7:20. Ny fandaminana amin'izany fotoana izany dia toy izao: ny talata 20 Janoary dia anjara ny FJKM trano vato rasalama Ambohipotsy. Ny alarobia 20 Janoary dia ny katedraly Ambohimanoro. Ny alakamisy 20 Janoary dia ny FLM Ambatovinaki ary ny zomaro 20 Janoary dia ny katedraly Andohalo. Ny fotoana rehetra dia samy amin'ny 1:00 ny fanomboana. Ilazana ny mpanetaparitra rehetra kosa eto amin'ny fiangonantsika mba hanatona ny fiandreketana ny fandrarana sy ny mpiasa mba haka ny karatra adidy taona 2024. Amin'ny alahady farany volana kosa ry havana alahady 30 Janoary no fotoana fitrotrona ambavaka ny asan'ny olona sy ny dekona eto amin'ny fiangonantsika. Ny fotoana amin'izany alahady 30 Janoary izany dia manomboka amin'ny 10 ora eto amin'ny fiangonantsika. Aorian'ny fanompom-pivavahana dia isy ny fiaraha-misakafo, sakafo-pifaliana iarahan'ny dekona sy ny olona rehetra fomba ambady. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny akany ARM. Ny loko isaloran'ny olona sy ny dekona amin'ny fotoana io dia ny loko maitso na manga na fotsy na izy roa na izy telo ireo. Ny fandraisana anjara kosa dia ray alina ariary isan'olona.
ny andinindriny dia azo andekona sy ny olona rehetra amin'ny taniana amin'ireo mpandrindra isaky ny antoko tsirairay. Ny olona sy ny dekona rehetra amin'ny antoko fanantenana kosa dia antsoina hiatrika ny fanomanam-panahy ho fandraisana ny asa fanompoana volana febroary ary koa fampiarabana no mitombo-vao. Izany dia ho tamperahana amin'ny sabotsy 20 janoary manomboka amin'ny volora ao amin'ny akany Andriamanjato Richard. Ny Ray aman-dreny mitandrina no hitondra ny fampianarana amin'izany. Ny fiandraketana ny asa sosialy dia mampatsiahintsika fa mbola misy vitsivitsy ny agenda 2024 tavilao dia mitana izay mbola tsy nahazo mba handray anjarany amin'ny fiandraketana ny asa sosialy. Toy izany koa dia hitana isika riavana izay mbola tsy nahazo matapakila amin'ny sakafo jobily ho an'ny mpiandraikitra ra izay sotroronono. Ny sakafo jobily dia ho tanterahana ny alahady 20 febroary ary dia mitoy fandraisantsika ny tapakila amin'izany sakafo jobily ny mpiandraikitra ra izany. Toy izany kosa ny rarahan'ny sampana lehilahy kristiana ary nampandriny Jehovah-Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra izay mahateza Genesis 2:1. Tonga indray ty riavana ny fotoam-pambolekazo taona 2024 izay fanaontsika isan-taona eny amin'ny fokontany-bojanak'olona komina ambanivohitra Ampangabe, distrika Antananarivo Atsindrano, faritra Analamanga. Zanakazo miisa 740 no volentsika amin'ny andro ny sabotsy 9 febroary. Zanakazo toy ny Eucalyptus robusta, Eucalyptus grandis, Siliki bandar, ary Tuliper de Gabon no everina ho volena ny fotoan'io ary velarantany mihoatra ny 7 hektara no isantsika amin'izany fambolekazo izany. Araka izany dia manentana antsika rehetra izay tia mikajy ny tontolo iainana mba hanatanteraka izany fambolekazo ataon'ny fiangonana izany. Dia niangavy antsika rehetra mba ho vonina amin'ny angady kely sy ny arotanana na gant dia ny arovava sy ny olona ihany koa mba hiarovana amin'ny faharitana ny valanaretina coronavirus. Ny sara ny fitaterana ho an'ny fiara iraisana amin'izany fambolekazo izany dia manaingona kanefa dia hitana isika izay dia amin'izay fiara fitaterana izay mba hisoratra anarana ao an-tokotany rena fotoam-pivavahana amin'ny sampana lehilahy kristiana rehetra. Ny korala botantely kosa dia mirahaba sy mirary ny fitahin'Andriamanitra, ny fanambinany sy ny fahasoavany ho anareo zokray aman-dreny feno 70 taona no miakatra sy ho anareo zanaka ampelezana rehetra. Ho fiarantsika amin'ny farany izao fotoana lehibe izao dia azontsika raisina ao reny fanompoam-pivavahana ny Galates des Rois 2024. Ho voninahitran'Andriamanitra hatrany eny ny fanohana ny fiangonana ny asan'ny sampana. Toy izao ny samihafa. Mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana manolotra rakitsorana roana ariary atolotra amin'ny fiangonana. Fanambadiana fiantsoana faharoa. Akory ny atsara ny fitiavanao ry havako ampakariko, akory ny atsara ny fitiavanao eny tsara no ny divay. Tononkirany Solomona 4:7 tapany Asby. Andriananjavao lalany rina sy rakoto ary malala Jeanne Marie Constance andaniny ary ankilany kosa Ramanantsilavina Modestinias sy razana manivo Andrianarvelo Olga. Izy ireo dia faly mampandriantsika ny fanambadiany zanany Andriananjavao Ken Radiva sy Rabibso Omitslavina izay ho tanterahana eto amin'ny Exekay-Mambotantely ny alahady 20 janoary manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Ireto kosa dia filazana manjo. Amin'ny foroana sy fanantenana fitsanganan'ny tenan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo fa ny hava-malananay rakoto ny rina mamy Andrea Malala dia nodimandry tamin'ny 5 janoary lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Ho nivadiny rakoto ny rina Lalao, ny zanany, ny zafiny sy ny ray tapo aminy rakoto ny rina Ravelizona Daniel sy ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fotoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra
sy fampahirezana ny fianakaviana ary ny momba ny fampitianandrazana dia mbola holazaina amin'ny fotoana manaraka. Efa niady ny tsara na tanteraka ny fiazakazahako aho ny tahiry ny finoana tsy mody faharotoko faefatra anjiny fafito. Mahatoko izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy keo. Timoty faharotoko faharoa anjiny faraka ambin'ny folo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganantena ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ny rainay malalanay raha Samuel na Raphaël Jacquelin loholony miara-mila misotro-ronono commandeur de l'ordre national dia nodimandry tamin'ny talata 5 janoary teo amin'ny 27 taonany. Ny vadiny Madarso Jeanne Aimé, ny zanany Andrianary von Sandalalaina sy Hajarso Mianadayavy sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia nentina miala tao an-tranony tao Ampahibe tamin'ny zoma lasa teo, nentina tao ny chapelle militaire Ampahibe nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra talohany ny nanafenana azy amin'ny fasandrazany ao Ambatondratrimo Loharanimbato. Natsipika tamintsika tamin'ny heriny any koa ny fidimandry ny tompola Andry Tsileferitsoa tamin'ny heriny tongito ny filazana ankehitriny koa dia indro hovakiana amintsika. Indro izao manilaka anjery eo alohanao, hiaranao ho any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Exodus 7:20 anjiny 20. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganantena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ilay badolain'Andriamanitra hava malalanay Andria Tsileferitsoa Patrick Emilson, fantatra hoe Andry Tsileferitsoa, rédacteur en chef retraité, dia natsoray mody any aminy tamin'ny 3 janoary rehefa nampahiny anay 15 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rabisoa Josiane, ny zanany sy ny raitapo aminy Andria Tsileferitsoa Dos Pepe ary ny zanaka manjafiny sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia nentina niala tao Maromo Tsimbazaza tamin'ny alarobia 9 janoary lasa teo, nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Ambotantely mialohan'ny nametrahana azy ao am-pasandrazany ao Marobia any. Mamy foko ry Jesao ny famonjen'izay vitanao. Firany FFPM fahavalo sy 700. Efa vita ny famangina ny fianakaviana Andona Paorina ary ny fianakaviana dia nametraka fararakitra amin'ny anarany tombola. Dia izay koa namarana ny raharaha tamin'izao maraina izao man'Andriamanitra irireny ny voninahitra. Sotra ny fandrarantsika zafana nampafantatra izay asa miandry izay. Misy fahitana vitsivitsy fanamafisina ny havana ny herina ny fiaraha-mivavaka dia anjarantsika FJKM no mandray ny fankafana. Isaky ny volana janoary moa izy io manomboka ny aorianany alahady fahatelo. Iraisam-pirenena izy io latany taona 20 no misy ary dia fanao ny fiangonana kristianina maneran-tany. Anjarantsika FJKM no mandray ny fankafana dia ny faritra ambony. Misy fiangonana FJKM maromaro sika dia ny faritra ambony dia itsika izany no manokatra izany fa etsy amin'ny FJKM Tranovato Rasalama Ambohipotsy no andraisantsika no fiangonana aviafa. Dia taona tsika eto Ambohitately tsy hoe tsy mandray akory isika fa tsika efa nandray fa manaraka tsika mandray fa mba mifanotona amin'ny fiangonana hafa isika atao hoe hafa mihitsy hafa fiangonana fa rahavavy dia ny talata fa 9 zany ny volana Desambra etsy amin'ny Tranovato Ambohipotsy keliavana miarana vato ho an'ny firaisa ny fiangonana ho an'ny tanindrazana ary dia asaina itsika tokona ndraiky dia koa ny olona paraika zany kristianina hifanotrona eny Ambohipotsy ny talata fankafana fa dia tsy priany momana fantatra ny apitso amin'ny isaky ny amin'ny ariva ny apitso ny hoe dia etsy amin'ny fiangonana moman'olo rehefa baptiste katolika ampiarana manazanatsara fazomipazariary. Manapak'izany dia manentana miavana ny fambolekazo izay voalaza teo amin'ny sabotsy melon'ny alahady fandraisana zany amin'ny volana febroary. Efa fanotsika izy io. Fa tsy fanotsika fa mimana ianao zany fandaminana dia fantatra teo tondangady ianao sy sisa rehetra misoratra anarana mamboly azo. Efa taona ihany tsika izay 5 taona no nambolilay azo tao
fa le tany koa ngaza le tany mena novilena nio tamin'ny taona teo zao dia asa roa arivo fototra mivolentsika na dimy roapolo sajaty any naniry ampahefany any naniry dia tsikivony zany akory fa dia mamboly letsika mity zay ray vizana dia mamboly letsika mity valonjato sy arivo reny no manana eo amin'ny eny hectare ora tamina tokana hovolena dia volentsika indray zany izy io dia le tany raha atao ngazana fa mitondra angady kely ahafahana mamboly lay zanakazo iafa mitokana ny sekoly any Malaimbantsika ny avako malala ny zoma faharoa folo ny volana febroary zao zoma faharoa folo ny volana febroary zao dia mitokana ny sekoly any Malaimbantsika mieritreritra fiaralehibe anankiray no manana dia entina ambaraky zany fitokanana zany fitokanana lay sekoly zany ny 12 febroary ny sampanalera kristianina sy ny ACR ary fiangonana moa zany no tao mariava na itrotroam-bavaka zany fitokanana zany nandritry ny roa taona teo eo nanaovana lay sekoly miaraka tamin'ny isika fiangonana sy ny mpiara-namaka tamin'ny fiangonana sy ny sampanalera azy ireo vita soamatsara lay sekoly andeha hitokana any isika eto Ambotately miaraka amin'ny folo FJM miaraka amin'ny sodabatany any toerana dia entinao ambavaky zany misy solotena efa misy fandaminana any reto ny solotenan'ny CLT sy ny ACR reto ny solotenan'ny AFF zay solotenantsika fiangonana reto ny solotenan'ny fiangonana manontolo fa ny zava-dehibe rehefa malala dia tsy mora ny fikarakarana zavatra tahaka ny fitokanana zavatra amin'ny anaran'ny dia sarotra dia eto ambavaka mba lamina tsakany sy andavaka zany fa nahoana dia reto kosa ny avako misy zavatra ifampiandrasana oatra ny bavaka ny isika ny avako zay mandeha makany dia nanakamisy miainga nakamisy zany miainga dia matory any nakamisy alina mafana be any io zany zao bebe moka fa dia miafy miara-mifary vita soamatsara kosa le sekoly itsika na mamah sekoly lehibe nge zany fa sekoly kely sekoly manaraka ny fenitrarena dia avy fanjakana vita soamatsara dia soran'Andriamanitra zany nanomboka ny nametraka ny vato fezoro ny filohan'ny FJM nantany folo vita reny sekoly vita soamatsara fa atao zay ro nidina navasa novaziaky ka le date sy 12 dia ahoa dia 12 febroary zany tokansika ny avako malala mitokana sekoly miaraka amin'ny filiere manontolo zay manao fandaminana iaraka hitokana ny sekoly dia faharoa avako malala dia ny alahady ny sabotsy apitsiny io dia manokana mpitandrina ndraytsika zareo le mpitandrina ao Malaimbantsika zany mitokana ndray efa mitokana zavatra dia fitokanana ny filazazy zay ny fanararany FJM fa rehefa manokana olona to dia manokana olona samihafa ny fitokanana zavatra zay fanokanana rehefa olona koa ny apitsiny io zany dia ny 13 febroary dia fanokanana mpitandrina zoma zany fitokanana sekoly ny sabotsy kosa fanokanana mpitandrina satria tsika miay ara-panahy lay fiangonana no hatreto lay poste d'évangélisation zany dia manatrika lay fanokanana mpitandrina isika ny avako malala ny mpitandrina eto toerana aminareo rahateo teo nosolitenany folobe manokana ilay mpitandrina ao atoerana no zany dia iotsika zany mifanotrika mbola matory anjany tsika ny zoma mbola matory metsy dia ataonanao zany ny eritreritra ty tamintsika tany farany dia misy ny olona mibatain'olona be dehibe reny tany fa mity be dehibe ny olona any ngamba dia tsy sahibata kosa satria efa sodabatany anjato ny eo be dehibe tsika fa naizany Andriamanitra koa ve dia anelantsika eo dia misy sabotsy zany tsika efana manokana any pastera mpitandrina ao Malaimbantsika dia fanotrina aminy tsika vitsy zay ny toandro vao mandeha isika miverina miakatra Antananarivo dia momba lay fanokana mpitandrina ny avako malala sy fitokanana dia nangataka tamintsika Malaimbantsika fantatrareo fa nangataka Malaimbantsika ny olona poste d'évangélisation fa ny fiangonana mosa raha milafina olombelona fa milafina panahy izy manana mahitsy azy dia mifanenontsika izy zany no zany dia nanao zao fangatahana zao zareo ary nikenin'ny sambrana kristianina sy ny tsika fiangonana nangataka izy mba itsika miantoka amin'loka mandritra ny zomasy sabotsy mandray olona anarifony izy zany so da partany rehetra manomboka ty miandro vazo mandrapatokany amin'ny olo-dafa
dia manokana mpitandro sady manokana sekoly tsy olona vitsike zany olona be dia be etretsika le tokana tany reny dia misy masy zany matory any le olo reo misakafo any le olo reo dia miandra ny sabotsy izy somasy sabotsy zany dia ao manaibandy na ny sovaparitany na ny fiangoana manodidina io zany dia tsy vitany manaibandy za mandray vahiny anjatony zany meto arivo azy dia nangataka izy eo mba raisao tanana le loka dia moa zany fiangonana manao iny ara fa vidinay ny olona mahavitany sabotsy sy ny zoma itsika tekotately zany miantoka azy tsara fantatra zany fa raha tian'olo ianao dia manoany ty tantony tsy fantako zay mahavidy eny dia zao nangataka am'zay le izy hoe paster zay zany le fandraisam-bahiny any dia nyvary no anjara mafy be any angeny nyvary no anjara fa manoloka anjaratsika zany mandray vahiny iny izy mamy fikaratsika ny sekoly izay isika nanao azy tamin'ny serikesiny asiera azo mantoka ny zomafa sabotsy zany ka pitoka mangana tany tsika zany miantoka am'zay tsy dia lafika manahoana fa miezaka posika manao zany fitiavana miava dia nangataka raha teo izy ty no anaovana masoavanareo nangataka zany ny fiangonana no fangatahana izy hoe sy mifobe hoe mba etoinareo fiangonana ny fampiakanjona ny tanjona ny vady ny malaivady satria tsy araky ny sy mivady amanjana zany tsy araky ny fitandremana ny malaivady zany fantatry zany zaho anatin'ny manao ny fandaminana maty satria za sotena fobe dia mahita mihitsy hoe sahirana le fiangonana raha ohatra ka motately nanavady mitafo le soy fitiavana na tsy fantatry nambotsy ny endrinany hoe manokana mitafona dia mety tsy manahirana io la miantoka ny fampitafiana azy fa raha ny malaibandy tsy dia nangataka tamatsika izy dia manao antsoavo zany hoy ny protokolina hoe anao naovana antsoavo ny fiangonana mba mariky ny fitiavana ka ho anareo rehefa malaza zay tiandray anjara lobaka ao amin'ny pasy dia cravatsy meo amin'ny pasy dia rary ny pasy dia malaibandy io ny fojerenareo iabe fa levelao tsy atony raha fa izao fikely tsy lavabe na nikiraro na atao mpitiava zany levako amina fomba fitsipitra sy fomba fiasa nyvetikeny zany hoe zay fiangonana manokana dia mba mampiakanjo ny ray aman-dreny izy tsy mba ampiakanjon'ny fiangonana ka tsy vita malaibandy dia mba vitatsika eto ampetately raha misy levako malala tany fanahy za mba hividiny kiraro-dranoto dia vidinana izy na mena vola na hividiny akanjony na hividiny lobaka na hividiny nyfanaotsika isataona rehefa ohatran'io dia zao pastoral ny fanaotsika eto ampotately tsika manakariva miantoka tamin'ny teo dia tsika miantoka fa tamin'ity no pastoral misy miantoka parce que diso amin'ny paroasika fa zay miantoka azy international fa nangataka zao pahalokana anaova ny akanjo dia mba mantanitsika zany mbola zaina le akanjo dia aza atao andaso aloha eritreritry zaina lizy nefa 12 février amin'ny herinandro zany tokony vidy ny akanjo anaovana ny akanjon'ny paster raha zay vidy eo misy mpivatra vitika be deabe mba meo izy dia ao antokotany ao misy mandray an'izany na tianao na ny AFF zay fantatrao dia mba mandray sanjara fazandrasana ny zavatra foinao tsy voatery hoe raha ohatra ka tsy manana ny fena dia zay foy dia efa mety ho an'izany mpitandrina tsy mitonga ny malaimady tony filazantsara matetika zany ianao tsy vita zany ndray mandeha makany atsika efa camion mandeha entina dolina rano hoe ino kanefa nisy barobalemandra tena miasa mijanona mafitokanana fanokanana azy ndeha afaka malala izay mba afaka anotokana atsika rehefa ohatra ka tsy afaka ihany sika debadeba ampahirezintsika izy le afaka zay mifandaminana ary dia manao antsoavanytsika le afana mba tsy azo anao zany zava-dehibe melo ny farany dia amin'ny aladehibe io zany mikatona ny fiangonana notserikatona mo fa tsy eny amin'ny sonjoletsika no mivava dia tsy miandra zany naoka te commune so mafana fody tonga alope fa miandrony eny sonjoletsika dia na inao tonga amin'ny volo sasany na inao tonga amin'ny rakarifo fa mitondra satroka mitondra ely fa raha zany masoandro be zany dia natsolosola ihany ara mivakily zany dia tena mety mahatra amin'ny atoka dia na inao amin'ny volo sasany na ny folo dia mitondra mandrakariva satroka na ely riavako arak'izay fafahana mety setarifa ny voaka ny gazety fiangonana dia
misy zanakapelezana eto diatonata ty gazety fiangonana ty izy afatra ao anatin'ny tsakabatin'ny fahadimampolo am'izatotaona ty vakiko le afatra le avako vakiko afatra io hoanao zanakapelezana hoanao zanaky ny fiangonana ao anatin'ity gazety vakiko la afatra de zao fotikevitra hoe ity zany a sotoavina afatra apetrakytsika hoan'ny taranaka ny fiangonana pitately na ny akehitriny na ny soratra ao amin'ny tokotanin'ny kany fahadimampolo am'izatoana na akandremanjato eo tokotany andrefany akany andremanjato eo ty soratra ity zay afatra novakila tamin'ny fitokana izany tsangambato izany ry zanakam-pandiky taranaka voafidy enoy zao tenyzao sorato tadidy ary zay atao aoka nitriteny hazony ny finoa satroy ny fahendreny fa ny fihavanana tsy vitana fitserana ny fifankatiavana mitaky fandeferana mazoto mivavaka hazao ny fandaminana tiavo siasiny miteny famarinana atao fiainanao ny fanoloratena mahaiza manome sy manavoanatena iray ny tompontsika teny iray isika koloiny akanitsika anaka tsarovinao zao jeso tompontsika tsy mandao anao meteza hopitarika mampiasa ny taneta de ho hitanao ny sotsy manapetrareo ary hojany aminao fitaratra ianao fiasana velony mijoroatrano hovavolombelony milay miantso anao na ny fiangonana na ny firenena milanao ijoro ary manantena ny firitsahanao maleva malisa ny tompo re tampananao ko maty vakina ny taona iavana eo pahatsiarovana zany afatra napetraky ny fiangonana ny fandibiasantsika renakasa Amen.
maninona ny tenin'Andriamanitra isika fa mialohan'izany dia hiaraka isika hangataka ny fanahy masina. Ry ran'ny Andriamanitra mbola misaotra anao izay nozao fotoana ahafahana misaotra sy mitera ny anaranao izao ary koa mihaino ny teninao. Ny teninao no namorona anao izao tontolo izao, ny teninao manana hery ary mitondra fiainana. Sambatra izay mino izany teninao izany ka mangataka amin'ny fanahy masonao izay hotsaka amin'ny tsirairay avy hanokatra ny fo sy ny fanahinay ka ho teny fiainana tokoa no orena eto. Sotra tokoa. Amen. Ny vakiteny orenesitsika voalohany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha Samuela voalohany toko 4:40, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Samuela voalohany toko 4:40, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa Jehova tamin'ny Samuela, mandra-pahoviana no arelovanao an'i Saoly, nefa izao efa nandahazitra ho mpanjakan'i Israely. Feno diloilo ny tandrokao ka mandehany, fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany ao. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana ny fandeha? Fa raha reny Saoly izany no tsy ho vonono ny vao. Ary Jehova, mitondra aho ny vavikely ianao ka lazao aho hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho, ary antsoy Jese mba ho amin'ny fanatitra izany, ary izao no ampafantatra anao izay ataonao ka dia hosoranao ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy mikovotra ny olona tao an-tanàna ka nanao hoe fihavanana ve no hiavinao? Ary hoy izy fihavanana, avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Hamasino ny tenanareo ka handeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasino ny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no nitonga ireo dia nijery any Eliaby izy ka nanao hoe ny voaosy Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avy ny tanjany ny tsanganany, fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso an'i Abinadab ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela, fa hoy izy, tsy ity no novidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no novidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy amin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy novidian'i Jehova eto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralamo sisa fa miandrondro izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, manirahaka azy fa tsy hipetraka inana isika mara-pahatonga ny eto. Dia naniraka izy ka nitonga azy hiditra, ary mena volo izy sady bary maso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, nitsangana hosory izy fa ionona izy. Ary Samuela nandray ny tany feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny lalàny. Ary ny mpanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakandrama. Amen. Mbola itony vakiteny. Olona hotoizantsika ny vakiteny, hotoizantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, testamenta vaovao, bokin'ny Apokalipsy, toko 4:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Apokalipsy toko 4:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hofaranantsika eo am-pitsanganana araky ny filazantsara araky ny Lioka toko 4, andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Lioka toko 4, andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary tsy nahita ny tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsoto sy ny zanak'ondry ny tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mihira ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitra Andriamanitra no manazava azy.
ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy, ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavana, ary ny mpanjakany tany no mitondra ny voninahitra ho anatiny, ary ny vavahadiny tsy aharindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao, ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Faranatsika eo mpitsanganana filazantsarany faefatra andininy fa efatra amby folo ka hatramin'ny fa vaika amby roapolo. Ary Jesosy niverina tamin'ny heri ny fanahy nakany Galili, dia nihery tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazana. Ary Jesosy nampianatra teny amin'ny sinagoga ny olona ka nankalazain'izy rehetra, dia tonga tao Nazareta izy nabe azy Jesosy. Ary araky ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natoloka ny Jesosy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no atao amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa, mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitory le fasana amin'ny fatotra izy, ny fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahory. Hitory ny tao nankasitrahan'i Jehovah, ary efa naporona ny boky ka naverina tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka Jesosy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eo anatrehana roa izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana rokony vava, ka hoy izy: tsy zanaky Josefa fa ity. Kay masina mamasinana fahamarina teny fahamarina. Amen. Petraka mbola pareto tompony toetra mandrakariva ry afako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy tompo mpamory antsika. Amen. Ny roa hevitry eritrea pariavako amin'ity volana janoary ity dia ny hoe maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo, maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo. Ny bokin'ny Samuel voalohany toko 5:10 zay volahatra anaky ny peretreka teo no anakiantsika ny mitotendriavako. Samuel voalohany toko 5:10. Ity Samuel voalohany toko 5:10 ity dia maneho ny fidianan'Andriamanitra any Davida ho mpanjaka, ny fifidianan'Andriamanitra izay ho mpanjaka. Toetra manahoana no andrasan'Andriamanitra amin'izay mpitrondra,
toetra manahoana no andrasan'andriamanitra amin'ny mpanjaka, toetra manahoana no andrasan'andriamanitra mitarika mihitsy aza. Ary dia etsiplieny no hitatsika amin'ny toko fahaenina folo manontolo fa ny tapany voalohany dia tady-dresaka momba ny fitrangan-javatra ny amin'izany andriamanitra zany no mifidy. Ary rehefa mifidy andriamanitra dia ahoana koa ny fifidianan'andriamanitra, inona no endrika isehoana ilay fifidianan'andriamanitra ary manahoana ny akon'izany fifidianan'andriamanitra zany amin'ny fiainan'ny olona ny fidiana. Satria zany dia zavainy Samuela amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo. Efa nisy mpanjaka teo iavako dia Saoly zany. Saoly izay nanjaka talohan'i Davida zany. Dia hoy ny tompo anao hoe nahoana renao Samuela ny malahelo ny Saoly mandrakariva. Nahoana ianao ny malahelo ny Saoly fa Saoly ange efa tsy nitianako tsony Saoly. Efa nivadiky Saoly tsy mety tsony Saoly. Fa misy olona izay tendreko hitondra ny firenen'i Israely. Davida io zany. Apetraka avako malala inona moa zany ny tena nahasamihafa any Davida sy Saoly. Inona ny tena nahasamihafa azy? Nahoana Andriamanitra no nandahany Saoly ary nahoana Andriamanitra no nifidy any Davida rehefa avy eo. Maro fa teneniny ohatra mahateneniny Samuela manao hoe aza mijery ny tarehiny na ny avy ny sanganany fa efa nilaviko izy. Amin'ny andiny fafito dia manazava zany boky Samuela hoe tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery ny seho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Zany hoe tsy dia ny fahatsara-tarehy loatra. Nefa zao rehefa ko malala samy tsara-tarehy na i Saoly na i Davida. Raha mamaky ny boky Samuela voalohany toko fahasivy ianareo dia hoe ny boky Samuela manao hoe tsy misy olona tsara-tarehy ohatran'ny Saoly. Ogosy zany azy ohatran'ny Saoly. Fa i Davida koa rehefa ko malala dia teneny io manao hoe tsara-tarehy sady mena volo maro maso alaotra. Samy tsara-tarehy na i Saoly na i Davida. Midika zany tsy dia hoe ndrasareko no fidian'Andriamanitra na ny tsara-tarehy ny fidian'Andriamanitra. Fa misy lafiny zavatra tena manokana mihitsy izay asehony boky Samuela ny amin'izay toetra ny antsoina hoe mpitondra, ny amin'izay toetra ny olona izay no fidian'Andriamanitra sy mijerin'Andriamanitra na ny fijerin'Andriamanitra. Rehefa koa malala raha mamakitsika dia manazava izany ity boky Samuela ity. Fa ny sary itoko anazava azy mola kokoa aminareo anatakanareo azy dia ny sary nataony Léonard de Vinci. Léonard de Vinci dia nanao sary zay tsy hoe l'homme de Vitruve. Dia hitanareo rehetra ny ankizy rehetra manana. Ilay l'homme de Vitruve izay naseho Léonard de Vinci dia sarina olona anankiray. Mety tsotra izy fa ino anazavako azy aminareo atakaranareo hoe taiza moa zany dia no elanelana nisy tamin'ny Davida sy Saoly raha maha-olombelona tsotra fotsiny. Raha ohatra ka mijoro tsara ianao zao atao tahaka an'izao fijoroko zao dia mijoro tsara ianao zany dia mipetraka tsara amin'izao fijoro zao dia afaka mijoro tsara mihitsy ianao zany zao. Dia io ty ragaty raha nanazava izy mentionné olombelona. Dia izy hoe zao ny izy ny olombelona dia misy ilay mahizy azy, ilay azy manokana iny, ilay zavatra heveriny hoe azy manokana iny ilay tahaka ny amin'ny azo fijaliany Jesosy hoe ilay tsangany iny, ilay vertikaly iny zany, joro tsara zany. Dia zao raha ianao zao mijoro tsara ohatra tahaka zao dia afaka manofy ianao zany hoe ina le zany ny zavatra tiako mijoro tsara dia loha ataovy hoe manakatra ny lanitra mitongotra eto amin'ny tany dia manofy tsara ianao zany. Ina Andriamanitra zany zao zavatra tena mba tiako amin'ny fotoana ity mba vita tsara ny asako tiako hiovina tsara amin'ny finoana, tiako mba ilamina tsara ny zanako tiako mba hoendy tsara izy tsalen'olona tiako sy ny sisa rehetra zay le nao zay le mitsangana. Io le ambaran'ilay tirangaty eny tsyna hoe voléo nazahoana fa mitendatenina hoe volence zany hoe volonté. Zany hoe ianao zany mijoro tsara io le safidy ilay maha ianao anao voalohany indrindra dia le hoe inona ny zavatra tianao, inona ny nofinao, inona le mampijoro anao tsara mihitsy, io le tsy miovy io le tena hoe inona ny mba nofinao, inona ny zavatra maha ianao anao io le mitsangana tsara mihitsy. Dia io zany
raha jerena tsara dia zao io lay fifandraisanao amin'andriamanitra ny fifandraisanao amin'andriamanitra ary ny fitoeranao tsara amin'ny tany joro tsara ny tongotrao io ny voany lay nofo tsara lay fanirina lay fikasana lay mahanao anao io izy io ary io tsy tokony iova mihitsy na inona io zany tena mafiorona tsara mihitsy lay mahanao anao ny joro tsara io zay fa izao raha ohatra ka izay ny sarina lemony azy dia nasiany sarina tanina mivoaka moramora miakatra ohatran'izao iny ndraiky izy iny lay nataony hoe poteo avy amin'ny lateny hoe potence nateny hoe potentialité ohatra zany hoe izay azoko atao ny azoko atao zany ny azoko atao ihany ny tanako zany lay mitsotriny ity ny azoko atao ny azoko atao zany vatako zany mijoro tsara fa ny tanako ihany mihetsiketsiky ny tanako mihetsika iny milaza zay azoko atao raha tianao zany hoe mitombona tsara amaolona zany resaka firesaka raha-panary efa veo dia zao tsy maintsy mifanaraka tsara mahaenao anao sy zay azonao atao nda ohatra karaha isaretsaina za zany mijoro tsara eto ka mitongotrila ny ingaika zao zany andeha moa hoe mbola mitsingina le mandeha dia mibitsibitsy any mibitsibitsika eto amiko zany sasako misy oe ny zanako manao hoe dada zay fa mpesaky fa mety tsy avita iaino azo mihitsy ahy satria nahoana satria za tsy any équilibre tsy mitoetra tsara mihitsy lay mahazaha ary rehefa tsy mitoetra tsara mahazaha dia tsy afaka manonenenina mihitsy voafetra be zavatra azo ny tanako atao voafetraka raha tsy mipetraka tsara mihitsy no ilay mahazaha lay fifandraisako amin'andriamanitra lay hoe inona ny tena zavatra tiako amin'ny zavatra tiako ao amin'andriamanitra io no amanitra ny zavatra azoko atao afaka malala zay dikan'le tana nietiketsika tahaka zao zany hoe ny azoko atao zany dia mety miovaova mihitsy mety afaka mietiketsy fa ny mahazaha zavatra tsy mihitsy mihitsy io le tsy miova io le nofoko io le fikasako io le zavatra tiako io le zavatra evepekiniko amin'andriamanitra tsy miova io fa ny tana kosa dia afaka mihetsika n'izay azoko atao afaka malala hotsika hoe ny mahaolona ny olona zany raha jerena ny lafiny anzavana lay kiragazy ty dia hoe misy nofony olona ny fanoliny olona zay maha izy azy ary marina tsara eo ampaoly marina tsara eo ampaoly ity loha le mahaenao anao manomboka eo amin'izy io amin'ny filebanao io manomboka eo amin'ny fandraisanao amin'ny jesosy io manomboka ny fiavaozanao sy ny fifandraisanao amin'andriamanitra enao sy andriamanitra no voalohany indrindra aza doroana fa ny testamenta vaovao na ny toerana ny fibebahana ny tsy irairay ao ny testamenta taloha dia fibebahana miaraka mandrakarivany ao fa ny testamenta vaovao manao hoe enao mandray an-tanana ny fibebahanao sy ny fifandraisanao amin'andriamanitra ny fivavahana kristianina zay nazavainy jesosy mazava tsara mihitsy azavainy zoatra masy ny testamenta vaovao fa manomboka eo aminao zany raisinao an-tanana ny fiainam-panahinao enao mandray an-tanana ny fiainam-panahinao ary ianao rehefa mandray an-tanana ny fiainam-panahinao dia mifandray amin'andriamanitra ka mametraka ny fikasanao sy zay rehetra ilainao ampelan-tanan'andriamanitra zay tsy mihotsin'izay ary amin'ny sary kely nataon'le rangahy dia amin'ny lombe vitruf dia misomary misabaka kely misy mitombo ilazany hoe tena maka toerana tsara izy zany ako milala fa izao tsy mahavita zavatra zany ianao raha tsy mahatoerana tsara mahainao anao mahatoerana ny finonao aza mainka ny andeha amilam-panontaniana hoe inona ny azoko atao fa ny azonao atao miainga aloha amin'ny fijoroanao mahainao anao izy ianao nge zanak'andriamanitra ianao nge tian'andriamanitra ianao nge novidian'andriamanitra tany rany eo anao no manomboka hoe dia inona zany azony tanako atao izy ianao nge olona novidian'andriamanitra ianao nge olona nofantenan'andriamanitra inona ny azonao atao ianao nge olona men'andriamanitra fanomeza-pahasoavana isan-karazana na mpitoeran'andriamanitra tao anatinao nge mifanahany inona ny azonao atao ianao nge olona mitsokain'andriamanitra tao anatin'ny fitoejavatra maro samihafa ary tao ny bebaka sy nitsofony rano tahiny inona ny azonao atao miainga amin'izay
mahainao anao sy ny fanorinao zay vao miainga ilay poteo ny voléo aloha izy tiragaty volopoteo zay matakariva ry avako malala hoe navonsao rehefa takatro tsara ka ry avako malala fa kay tsy misy mihitsy horizontal zay mafizika dia zao tsy misy mihitsy horizontal raha tsisy vertical zany hoe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fidinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zany ny famelan-kelika natolotr'Andriamanitra ny fanomezaka soavana ny rotsaka valindanitra zany rehetra zany lay midina mamaritra mahainao anao lay tsy mihitsy zay vao misy ny horizontal inona ny tokony ataonao tsy ny tokony ataonao zany ny lasa aloha ry avako malala fa raha vao ny tokony ataonao ny lasa aloha fa tsy ny finoanao dia zao mijerenao ary zay nasamihafa any Davida sy Saoly telo tsara no talan'ny Saoly ny teny hoe Saoly ny hevriny dia fanory na maniry zay ny hevriny teny Saoly désiré rehetra dia fanoriana ny hevriny dia ny anaran'ny Saoly dia fanoriana zay ny fakan'le teny hoe anarana hoe Saoly fa ny anarany teny hoe Davida kosa ilay tina dia jereo lelalelany na ny anarana fotsiny dia jereo zara taran'lay Saoly Samuel voalohany toko fasivy inona no mitranga ny vahoaka naniry mpanjaka nyteny tamin'Andriamanitra manao hoe zay me mpanjaka me mpanjaka zay fa leo be tsy mba manana mpanjaka mihitsy mamenatr'olona ny olona rehetra rehefa mandeha miady misy mpitary zay tsy mba manana an'izany omeo mpanjaka zay hoe mpitariky zay dia hoe mitombo tamin'ny Samuel lazao azy fa hosanirana ny izy amin'izany faniriny zany amin'izany Saoly zany fanirina nahirana azy tsy mampanirina anay omeo mpanjaka fotsiny zay fotsiny dia amiko anazy zany ka mpitondra anareo ingely izao hoan'ny dozy zay tsara ao aminareo zay metimety aminareo alaino azy aloha zana boka Samuel voalohany toko fahasivy toko fahafolo rakaviny folo zay nge io e tsy manirina fa omeo mpanjaka zay nagoto antsy Samuel fa aza miady hevitra aminy ianao fa rehefa naniry izy dia ometsika tsy raha tsy fanamy men'Andriamanitra mpanjaka ratsy fanahy tsy tena no velony tsara fanahy mihitsy sao fidian'Andriamanitra mihitsy izy fa zao rehefa ko malala ny zavatra dia ty inona no tranga niara tamin'Andriamanitra i Saoly aikay tsy ny fanirian'olombelona tsy lay poteo kory ny zava-dehibe tsy hoe satria naniry ah dia satria ity nofoko dia ity zao dia tsy zay ny zava-dehibe voalohany fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra lay équilibrenao ara-panahy move tena mitoetra marina amin'Andriamanitra ianao afaka miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe fantatro zay loko fantatro tsara ny Jesosy velona nandraisan'ny fahafatesana zay nonoko eo vao manomboka ny poteo fa tsy zay ny Saoly avako malala tsy zay dia zero tsara mitohita tara fa tsy maro toerana mihitsy ny fitiavan'ny Saoly an'Andriamanitra tsy azony Saoly akory a nidika ny fidianan'Andriamanitra azy tsy azony Saoly akory ny andraikitra ny men'Andriamanitra azy no amavony Saoly mihitsy Andriamanitra fa keo reo mbadikeo hitanareo ny toko fahadimy folo io teo no nanomboka nampandresen'Andriamanitra Saoly dia hoe mitombo tamin'ny Saoly zao a rehefa mandresy ianao Saoly dia zao samy miantoka sy manome anao fa izao aza tsy ritinao zany ny zavatra ny Jetrisy dia nandresy ny Amalekita i Saoly hitantsika manomboka ny andiny fahaenina kanjo inona no mitranga tsy ny vonony Saoly fa nifatenany Saoly ireo tsaratsara tamin'ireo Amalekita ny tompony teny aringano any aza maky zay anazy fa zany manome anao inona no mitranga tsy zay nateny Saoly toy ny tompony teny tena tsy ho tapitra ny faniriany ty ragaty mazany Saoly to olony filana fotsiny ty olony ty to tsy eo mihitsy ny fitiavana an'Andriamanitra to tsy azo ny tsy fantany akory hoe inona ny dika ny etsona azy inona ny antony ny etsona azy to
to tsy mafy to tsisy le voaleotenena teo le marizy azy lay finoran'andriamanitra le fitiavan'andriamanitra to tsy ta teo amin'izao zany to tsy tsara teo aminy koa zany eo ny tokotamana tsy mety izy tsy mety izy lavoko izy ary rehefa tsara rehefa nandaro ary nandiny ny fasy enina dia koa ny tompo anao hoe fidy olona fa zanaka jesela izy fa mandehany anao makandry Samuel ka vono Saul avao eritreto amin'izany mitoetra ny Saul fa tsy avy anila fo mihitsy Saul tsy avy itsitsy mihitsy zany Saul fa na Samuel azy izay nanositra azy izay karakara azy izay ray aman-dreny nanositra azy tena tsy ara-manena masa fa tena vonony Andriamanitra toy ny tokotra aza miteniteny ianao ngai teny any dia anositra mpanjaka i teneny fotsiny hoe be koa le manazavan'Andriamanitra teneny fotsiny dia andeha nosolona ady vity dia tsy mainka teneny anao Saul fa za miteny andeha anositra mpanjaka tena leany iny mahafinaritra amin'ny Andriamanitra le avako malaza takany tsara mihitsy ny Andriamanitra tsika Andriamanitra akaikitsika mahafantatra ny taotritsika mahafantatra ny tebitebitsika mahafantatra ny fetratsika fa tsy Andriamanitra lavitra be any ka teoria fotsiny tsy zay Andriamanitra fa Andriamanitra eo akaika ny mahafantatra ny hoe zao ny Andriamanitra rehetraka eo foka zava nytresaka dia mitomboanao tamin'ny aive zao fotsiny ny ataonao dia vity tsy tenenao dao zareo tiany teneninao mazava eroso hoy Samuel za Samuel tonga teo amin'ny Samuel reto zanaky Jese dia nandalo izy telo lahy valo zanaky Jese fito alohan'ny David valo fa niteny any nampatalovina teo amin'ny Jese nampatalovina teo niteneniny amo zany marimarina kokoa misy antony miaro izavy le telo satria Jesu misotra masina ambaninareo izavy Eliaba andiny fahaenina Abinadaba andiny fahavalo ary Sama andiny fahasivy fa nahoana no reo ihany no teneniny boky Samuel fa nahoana no tsy niteneniny hafa any bokyny tantara voalohany dia voatanisany taranaki Saul fa nahoana no reo telo laro ihany no nitsogaina hoe nampandalovina teo Samuel Eliaba na Eli koa le batagana azy dia rinany Abinadaba ary Sama dia vakeo angeo mba hankely hoe toko fitebily folo andiny faterabily folo dia azonao hoy izy ary nizokiny telo lahy zokiny David io zany zanaky Jese lasa nanaraka any Saul nakany atafika ary nenarany zanany telo lahy lasa nakany atafika Eliaba lahy matoa Abinadaba lahy aivo ary Sama lafadelo zany hoe aka izy telo lahy reo nanaraka ny Saul zany hoe midika le telo hoe nanaraka dia zao mitovy vision amin'ny Saul zay nandavan'Andriamanitra azy zay nandavan'Andriamanitra azy tsy hafa ireo fa na dia zanaky Jesera dia zao mitovy amin'ny Saul ihany ny fomba fijery ahoana ny fomba fijeriny dia zao tsy vary toerana amin'ny finoana tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ho zava-dehibe tsy manao ny fitiavan'Andriamanitra ho zava-dehibe fakiko eo ambadika hoe amin'ny andiny fahatelo amby roapolo zao ny fahotany Saul fa niodina toy ny eloka tamin'ny fankatovana nanompo Samson nanompo Samson zay kely olana tsy nahatoky ny fitiavan'Andriamanitra azy izy tsy nahatoky hoe Andriamanitra miantso ary rehefa miantoka Andriamanitra matoerana tsara ny foloko tsy miozokozony zany zay le tenentsika teo hoe voleo tsy miovy zany ny foloko tsy miotsina na inona na Goliata tonga eo na iza tonga eo alefasy fa tsy miotsina zay le hoe tsy nananany Saul ka vitan'izany nadito Saoly nanompo sampy misy manao hoe nanompo terafima ny terafima ny teny Hébreu dia tena sampy hitamasa vongana tandreo kely malaza tsy haiko hoe sary rindry sary vongana ndray manisy misolo kely zany Saul anaty poketra any anaty tapo any ny ambany mondana any tsy haiko ny ambany fandrina any zay ny terafima zay natao Saul de toka tsy mahatoerana ny finoana ity mpanjaka ity tsy mahatoky an'Andriamanitra tsy nahatoky miantso n'Andriamanitra izy tsy nahatoky hoe Andriamanitra miantso azy ary marina ny tenin'Andriamanitra manao hoe rehefa miantso anao ay ianao ary rehefa ay ianao tsy mangay zany ianao tsy menatrolony zany ianao tsy resy zany ianao ay ianao zay tsy tao amin'izao ary rehefa tsy tao amin'izao zay
dia foikely poteonsol tsara fa misy kely satria tsy alekely dia nenjay izy afaka malala reo anararaikatsika reo otsika manao hoe Eliaba midika ny teny hoe Eliaba nananarina fotsiny ara midika ny teny hoe Eliaba dia izao ny raikio na ny marimarina kokoa raikio Andriamanitra zay midika ny teny hoe Eliaba raikio Andriamanitra midika ny teny hoe Abinadaba dia izao malala-tanana ny raikio ary midika ny teny hoe Sama dia foana tsisy ny vita dia tarafony zany hoe inona lay anarana fotsiny ihany tsy ratsako ny hoe raika Andriamanitra tsy ratsako ny hoe généreux na malala-tanan'Andriamanitra ndraiky zay loatra fa jereo tsara lay sarany Davida rehefa aveo ny fahasanafany dia hitanao misy toeratena ny afitarana Davida mpamahalana inona toeratena namatarana Davida Samuel voatoko faina ambin'ny folo io mpiandro indrisy faharoa inona namatarana azy izy niavy tamin'ny Goliath fahatelo izy fiteny zava-maneno dia jereo tsara no rehetrareo fa midika fisokafa jereo tsara fa hoy Davida mantsy Saul manao hoe inona ny atahoranao amin'ny Filistiny io na rometatra io na telo metatra io na inona be an'io na ilana be io tsy mba matahotra an'io aho Saul nga io zanak'Andriamanitra ohatra fa nga io mpanompon'Andriamanitra ohatra ny Andriamanitra tompony izao rehetra zao tsy manatahorana tsy manafahataorana mihitsy any Goliath dia hoy Saul eny ary zay rehefa akileza lay finono Saul avy aloha ranao mpanaovana n'le akanjo be dehibe reto fa sao dia mba mahiaro anao ahy reto fitaovany reto io Davida manao kena tsy mety amiko reto tsy mety amiko zany ny mahay zany retoko miafika ny fahavalo fa tsy zay mahazany fa tsy zay manizy azy miafa zay le zantsika mafy olona tsara ny finono Davida hoe io Goliath mantsy azy miteny ratsy any Davida sady miteny ratsy azy nanozona azy dia hoy Davida hoe anao dia miteny ratsy azy manozona io fa za manatona anao amin'ny anaran'Andriamanitra velany hitanao fa ho resika anao tsy ho abenao io koa ny zava-dehibe tsy ho vavanao ny zava-dehibe fa ho hitanao ny androran'i Jehova miainao eto amiko zay le zantsika mafio zay tsy hitanao teo amin'ny Saul tsy hitanao teo amin'ny Saul mihitsy lay fisokafany Davida lay fifaliany Davida ilay Davida maro-toerana amin'ny finoana ary misokatra kokoa amin'ny hafa ilay Davida manao zava-dehibe ny fitiavana n'Andriamanitra sy nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra manao hoe miaiky ny voninahitr'Andriamanitra ho hitanao zao afaka malala aiza no valony fanontaniana olona manahoana ny fidian'Andriamanitra afaka malala mazava rehefa ny zavatra idinao amin'Andriamanitra dia izao ny zava-dehibe no dia atombohy amin'ny fitiavan'Andriamanitra atombohy amin'ny fitiavana tsy lay fanirina le fanirina ko zava-dehibe manirina mihitsy aloha tsy manina fa alohany anirina dia izao ataova azonao hoaniko hoe tianao Jesosy tianao Andriamanitra miantoka anao zany rehefa malala rahandrayntsika mantsy maniry zavatra tsy maniry zavatra fantatsika koa zay tena antony inge ndandrera ny faniritsika dia fanirina tahaka zanak'Israely fotsiny fa tetovy aman'olona dia mba omeo anty mba ataovy azao ohatra menatolona na tsy zao hoe kanga zany zany fanirinao amin'Andriamanitra hoe mba omeo akanjo tsara Andriamanitra fa ohatran'ny oloka kokoa mba manao akanjo tsara ka tsy zany inge ny mpanompon'Andriamanitra kely afaka malala tsy hoe maniry zavatra ho amin'ny fanirin-javatra satria zay nataony zanak'Israely zay le Saul mba omeo zay Andriamanitra fa menatolona mba omeo zay Andriamanitra fa baka hitovy fa tsy zay afaka malala ny fanirina fa ny fanirinao tokony miainga amin'ny finonao sy ny fahatakarahan'Andriamanitra hoe zao Andriamanitra za dia mpanomponao Andriamanitra iriko ty zao Andriamanitra ny tena mbazaratra iriko aminao satria zao miainga amin'ny finonao sy ny fahatokinao an'Andriamanitra dia afaka malala ny fidian'Andriamanitra ianao zao Davida ianao lay tiana
azay nytongatsika atao tsylepon'andriamanitra ny fitiavana. Inona ny nampiavaka ny Davida? Ianarana hoe Davida lay malala, lay tia, lay tsy foky. Zay ianao riavako malala. Vaovao ny taona dia ny zavatra rehetra taonao dia atao fitahaka nataony Davida. Ny fitiavana. Ny fitiavana ny mamatoerana anao tsara. Raha ohatra ka iverentika le sary nataony 2:26 teo hoe ny fitiavana riavako malala, ny fitiavana n'Andriamanitra, ny fitiavana ny mpiarabelona aminao, zay atao mahatoerana, zay atao mitoetra tsara dia malalaka tsara ny poteo anao. Inona ny azoko atao amin'izay? Za tianao Andriamanitra dia tokony mahay amela heloka. Alina ny eno conférence anankiray zay tany Grenoble. Conférence rehefa nikizy dia conférence Grenoble. Dia rehefa ny conférence dia zao tenin'ilay mpampianatra. Izy manao hoe ny olona mozy izy dia mihaino zavatra, mora mihaino zavatra ary izy moa nazava ny fahasamihafany sy ny hoe émotion sy ny raison. Dia izy manao zao io izy rehefa mahatonga ny olona latsaka ao anatin'ny fahalalana ozy na ny tsy fitiavana dia satria miaino izy an'io dia zay le émotion tena ohatra tena izy manao hoe tsy tiako maizina koa iny na enao zay izy ozy hoe mibika amikoa fa hafa miakanjo loatra ny tsy mety a dia mety reny zay ozy dia zay le émotion zay. Dia zao ino ozy le rangaha rehetrehitra mitsy riavako malala. Dia zao rehefa ino izy dia mijaha iny émotion izy dia rehefa amin'ny fotoana ienona azy ozy ka raha mamaly izy amin'iny dia matetika manimba zavatra. Raha voatrany dia mamaly amin'iny miaika avy amin'iny émotion io dia tonga dia manimba zavatra. Fa zao atao izy rehefa misy olona somary misy zavatra ndray mandratra anao, ndraindray manohina anao, ndraindray tsy zaka anao, afa tonga dia mamaly izy. Ary zay ny avako malala. Ary rehefa namaky ny tantaran'i Jesosy avako malala dia tena namelona tena zay tokoa ilay Jesosy. Misy fotoana izy nangidy. Dia izy manao hoe miandrasa fa napitsony fotsiny ny afaka pitsony dia efa miova ny fijerinao. Ianao tokony hamaly ale mahila tezitra be ity efa aveo raha ohatra ka hoe misy tonga dia zao mahazo misabe ianao dia raha tonga dia mamaly ale ianao dia mety afabe mihitsy ny tena fa milasa kely io izy apitsy afaka apitsy fotsiny. Rehefa afaka ny émotion-nao dia miakatra atao amin'ny loha aky le izy dia lasa raison. Dia eo anao vao mety eo izy manao hoe sofa tsy lasa ty mahiny ity fa saika zava-doza, sofa tsy nataoko le teo, sofa tsy namaly teo a, sofa tsy nitabataba teo a. Dia zao izy rehefa mijanona ato anaty milohanao io izy izy dia raison zany tena tokony zao dia azajanona rehetra ny 120 andro. Ao anatin'ny 120 andro ianao izy dia tsy maintsy miresaka amin'ilay io avoay tao ary rehefa miresaka amin'io dia zao amin'ny ohatra hinaka ity no terena talany tereneo raha tsy tarehibe a tena vokatry ny fomba hoe sa avoay 120 andro izy. Fa raha namaty 120 andro ianao izy dia mivadika makaty amin'ny mémoire indray ary iny lasa fahakalana rehefa zany fa tsy hoe zavatra fonona. Lay amerikana misy hoe Damasio nanazava zay hoe dia lasa mivadika ataonina aty izy dia lasa tadidinao ka na efapolo taona teo alina dia mbola tadidinao foana satria tsy nakehinao ary tsy mivanao. Mba tsy ary ny tenin'izy zao hoe niatsina hoe fahavalo izy dia zao raha manam-pahavalo izy dia zao teneniny matoa no manam-pahavalo dia zao olona mbola tsy niaraka ny sakafo atoandro taminao indray mandeha izy. Zany hoe olona mbola tsy niresahanao izy fa raha ohatra ka resahanao tsara izy dia tsy tokony manam-pahavalo io. Fa rehefa fa matoa manam-pahavalo dia olona tsy nanana fotoana ianao resahana taminy tsy niarana sakafo tamin'ilay andro. Refako malala Davida fitiavana ny Babilôna zay nahasamihafa azy sy zao. Davida tsy nanitsy mitokam-panakarena be tsy tao anaty vinany Davida zany. Davida ke mpiadrotra tsy tao anatin'ny saina kosa farany indray izy farany amin'ny olona rehetra farany fahavalo
tsy tao anatin'ny etrely mihitsy reto zokolay reto raha tena tompon-daka la miabiady mahesy ny sisa rehetra fa tsy tao anatin'ny vilany akory za fa no ny fitiavan'andriamanitra dia tonga manjaka izy noho ny fitiavany namana afaka malala ovaon-taona dia atao vinakainao ny fitiavan'andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra atao azona hoantoka ny fitiavan'andriamanitra dia mijoro tsara akopio maso inon'andriamanitra ny tiako atao amin'ity taona ity dia fatarano ny tompo mba tiako zao novotro zao rehefa azo moa zay dia mety afantany tompo inona ny azoko atao aza mezakazaka manao zavatra maritana vonjena azy vonjena ny ro fa tsy maritoerana tsara ny finoana zany koa tsy mlazaako tsy aloha ny reny pastera ohatrany tsy mamina ny voaleo tsy zay anako malala alaniny tsara ny fifandraisanao amin'andriamanitra vaovao ny taona alaniny tsara ny fifandraisanao amin'nkonanao amin'ny mpiarabelona aminao alaniny tsara fantatrao amin'izay mahainao anao ndao za tsisy metsiketseny tanana ataovy folo ataovy roapolo lalaka zay lavaka manala mivavaka ao anao amin'izao taona vaovao zao eka netely tahaka ny polanao re ny fitiavana ny zava-dehibe fantatrao andriamanitra fantatrao ny inonao fantatrao hoe izy anao fantatrao zavatra mahamaika anao fantatrao zavatra tena ikrizanao ma eto amin'andriamanitra faheko izy satria metrampanontany izy hoe inona tiako atao aminao e raha vitsy zay dia matoky fahomen'ny tompo anao zany dia mametra fanontany hoe tompo inona ndray ary ny tianao ataoko inona ny azoko atao omenao zany rehetra zany ary inona ny azoko atao mivavaka sy lavako manano tonga le manota hoe eto ianao ny fifandraisanay aminao no fototry ny fiadanako sy ny fifalianay fantatrao fa very zahay raha tsy omenao jesosy ny raha enao jesosy zanakao nidina fa ny an-danitra ahafantaranay ny tokony ataonay ahafantaranay ny mety ataonay tompo ampitoera ty-aponay ny faminankirika nataon'ny zanakao diovy zahay tsy ary mandrakariva fa andriamanitra tianay ianao rehefa mitoera ty anatinay nao tompo dia efa napahafantatra anay fa anao zava lehibe mihoatra no renao jesosy azy vaovao antaona tompo ataovy mafiorina ny fononay ataovy fantatra ny antondianay ety ty tamin'ny fandalovana ity ataovy takatra ny asa tianao tanterahanay tompo ataovy mafiorina ny fanoratenanay tsy hozongozonina ny fononay na inona anafy ny fizantoetra na inona tazanay manoloana ny fiarahamonina sy ny fahavalinay dia ataovy miorona ny fononay tompo vavaka izay fiangonana terizo zahay ary samy mika-panontanianao andriamanitra hoe inona ny tokony ataonay inona ny miandry anay inona ny tianao andriamanitra mpanaovina anay zay reo nytokatrano siraray tongeny tompo ataovy resy lahatra fa tianao ny rano ny zanakao nefa nandiovanao ny tsirairay ataovy mafiorina ny tokatrano siraray tompo mety misy mandalo fizantoetra ataovy mandalo ihany zany ataovy mandrisy misy zavatra iriny tsirairay eto ianao fantatrao fa mahasoa omeo azy zany tompo-ifalianao da io nyzava-tanona ny asa ny fahasalamana ery tanjaka ataovy mavitrika azo mba mianteherana tompo eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana amin'ny fiangonana isoro ny fahalainana ny fifanjanana ny fifampitsarana fa ataovy maritoerana ny finoana sy ny fitiavananao andriamanitra ao amin'ny tsirairay avy varak'izay jesosy zay reo ny tanindrazanay hitanao fantatrao aza ela fisatoetra zay reo tompo ny tanorana ny zanaka milofo ny fianarana ny mianatra ny mitady azy ny amperina azy asonvoto tompo ho reharehanay aminao andriamanitra ho fifalinao aminay ho voninahitry ny tanindrazanay dia mametraka ny fiainanay ampelantananao zay tompo
zao taona vaovaozo fantatra fa efa niraisinao akidinao zany de mety ezaky faly anay no jesosy kristy mpamonjy anay amen. Então
zao ny an-danitra matsina ianarana tonga ny fanjakanao atao manera sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay ny anina saza aminay ary mamelana ekokay tahaka ny milana izay melika taminay ary aza mitondrakay ny fatapanao fa manafahana ny ratsy anao ny fanjakana tsy miheky ary ny voninahitra mandrakizay itayanao ny tomboka iaronao hampamirapiritra ny tavany aminao any ny tomboka mila fo aminao hanandratra ny tavany aminao ny tompo omenynao ny fiadanana amen.